Fa ela mantsy isika zay no tsy niresaka ny mahakasika ny raharaha mamy Ravatomanga izay mbola mifonja any Anosy Maorisiana mandraky tiny androany. Ka androany isika dia ndao ndray ho resantsika ny mahakasika an'izay raharaha mamy Ravatomanga izay any Anosy Maorisiana satria maro ireo resaka mandeha tsiroa aminy mety hivoahan'ny fonja raha toa ka tanteraka izany. Ka ny pitsopitso ny mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Araka an'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha mamy Ravatomanga no tena iopanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao ho resantsika ireto lalana izay nilalovany Andriamatoa mamy Ravatomanga izay. Raha ny eo amin'ny samy mpandraharaha malagasy dia azo lazaina fa isan'ny mpandraharaha izay tena niavaka raha izany mamy Ravatomanga izany, ary isan'ny mpandraharaha izay nanana ny maizy azy, nanana ny ambompoany ary nanana ezaka lehibe teo amin'ny fiainana izany mpandraharaha mamy Ravatomanga izany. Raha teo amin'ny resaka izay fandraharana izay hatrany dia tena nikuizana ireo ezaka izay vitany izany mpandraharaha mamy Ravatomanga izay isan'ny pilier teo amin'ny resaka fandraharahana raha ho an'ny samy malagasy no asiana resaka ny ao amin'izay mpandraharaha mamy Ravatomanga izay hatrany. Ka noho izany dia maro amin'ireo tanora ary maro amin'ireo mpandraharaha no tena naniry fatratra ny mba teo mamy Ravatomanga izany hatramin'izay ka mandraky tiny androany. Raha ny tantarany dia niainga avy tamin'ny tsy misy ny lehilahy ary namorona ireo karazana asa maro isan-karazany tao anatin'izay fahafahana mampiasa vola sy manodom-bola tao Madagasikara izay. Fa io moa zany tsy misy ny mafy tsy laitra ny zoto ary niezaka tao ihany no mody ventiny rehefa tena miezaka ianao eo amin'ny fiainanao izany. Ary io tsy misy mana milatsaka avy any an-danitra izany fa valy niezaka ataonao ihany no tena mibaribary eo amin'ny fiainanao rehefa hita fa miezaka mafy ianao ao anatin'izay rehetra ataonao izay. Tena hentsitra ny lehilahy, somary masitsika ny lehilahy satria rehefa mitantana orinasa vaventy na ihany koa rehefa mitondra olona maro dia ilaina izany toetra somary hentsitra sy masitsika izany. Ary maro moa ireo izay tena miforodrambo raha vantany vao maheno an'izany hoe mamy Ravatomanga izany satria ny azy dia tsy misy izany hoe indrafo izany rehefa ao anatin'ny fandraharahana, na ianao miara-miasa aminy na ianao tsy miara-miasa aminy. Hany ka maro tamin'ireo mpandraharaha izay tena natahotra azy fatratra tao anatin'izay resaka fandraharahana izay. Raha toa ka tamin'ireny fitondrana izay teo aloha ireny dia hita taratra fa tena nanjakazaka tanteraka izany mamy Ravatomanga izany tao anatin'ny resaka fandraharahana. Hany ka maro tamin'ireo vahoaka sy ireo olom-pirenena no miteny sy maneho hevitra etsiroa amin'ilay manao hoe sao dia mba efa i mamy Ravatomanga ara no tena filoham-pirenenantsika fa ilay tena filoham-pirenena dia saribakoliny Andriamatoa mamy Ravatomanga fotsiny hoy ny sasany tamin'izay fotoana izay noho ny fahitan'izy ireo izay fanjakazakany tanteraka teo amin'ny sehatry ny fandraharahana tao Madagasikara izay ary tsy misy ny sehatra tsy nahitana ny diantanany raha teo amin'ny resaka fandraharahana izay. Ka izay no mahatonga olona maro sy ny mpandraharaha maro no matahotra fatratra sy manaja fatratra an'izany Andriamatoa mamy Ravatomanga izany noho ny fahaiza manaony sy noho ny fahaiza mifehiny ireo sehatra izay sahaniny tao anatin'izay resaka fandraharahana eo amin'ny lafiny zavatra maro isan-karazany izay, na eo amin'ny lafiny fanondranana izany, na eo amin'ny lafiny fanafarana eny, na eo amin'ny lafiny varotra madinidinika sy ny maro isan-karazany dia hainy izany Andriamatoa mamy Ravatomanga izany avokoa no mifehy an'izany rehetra izany ka teo no nahatonga ny rehetra lasa nanaja sy nanompo an'izay mamy Ravatomanga izay noho ny fahaiza manaony tao anatin'izay resaka fandraharahana izay. Ka noho izay dia maro moa ireo izay mpanao politika sy ireo mpandraharaha izay tsy faly tanteraka tamin'izany Andriamatoa mamy Ravatomanga izany hany ka niteraka anisavorovoro sy adihevitra lehibe teny ny fiarahamonina teny izany rehetra izany. Ao moa ireo mpandraharaha izay niampanga fa tena nipotehiny Andriamatoa mamy Ravatomanga mihitsiny nandritra ireny fitondrana teo aloha ireny.
ao ihany koa ireo zay ny ampangazy ho nanao ampimamba amin'ny lafin-javatra maro eo amin'ny resaka fandraharahana ny amin'ny samy malagasy na ny fanafarana izany na ny fanondranana entana makany ivelany. Ka teo no niteraka ny tsy fahafaliany ireo mpandraharaha izay tao anatin'izay sehatry ny fandraharahana malagasy zay tamin'ny andriamatoa Mamy Ravatomanga ka niafara tamin'ny reny fiampanganazy etsiroa ireny. Ary maro ihany koa moa ireo raharaha izay nahavoasaringotra azy ary isan'izany ireny raharaha izay nampidoboka azy amponja any Anosy Maorisy any mandraky teny Androany iny. Efa volana maromaro moa izy iny no nidoboka tany amponja ny Maorisy tany ary mbola tsy nahazo fahafahana izy hatramin'izao fotoana izao na dia nangataka fahafahana vonjomaika amin'ilay fandoavana caution na ihany koa fahafahana sandaina vola aza ny tenany tao anatin'izay fampiakarana maro isan-karazany izay nataon'ny mpisolo vavazy tany Anosy Maorisy izany. Fa mandraky teny Androany dia mbola tsy nahazo an'izay fahafahana izay moa ny tenany ao anatin'izay fangatahan'izy ireo zay. Raha ny fantatra hatrany dia amin'ny fahafito ambin'ny folo sy valo ambin'ny folon'ny aogositra izao indray no dinihana ny fangatahana hahazoana fahafahana izay misy antobola any andriamatoa Mamy Ravatomanga izay. Niseho tamin'ny alalan'ny visioconférence teo anatrehany Bail and Remand Court na GASY ao amin'ny Anosy Maorisy i Mamy Ravatomanga tamin'ny andro ny alakamisy 3 Jolay 2024 no faritana ho amin'ny 17 sy 18 aogositra ho avy izao ny fotoam-pitsarana handinihana ny fangatahany hahazoana fahafahana vonjomaika misy antombola izay. Nandritra ny fotoam-pitsarana dia nesory ny Financial Crime Commission na FCC ny fanoherana handrenesana ilay fangatahana. Na izany aza mbola manositra ny votoatin'ilay fangatahana hatrany io vomera io ary tsy nanaiky ny famotsorana vonjomaika any Mamy Ravatomanga. Taorian'izay Nusitony mpisolo vava any Mamy Ravatomanga ny taratasy fanoherana ny tsy fahazahony fahafahana vonjomaika sy ny fitazomana azy amponja izay napetraka teo anivony Judicial Committee of the Privy Council eo anatrehany BRC araky izany no handinihana ny fanazavany impiaro azy sy ny FCC mandritra ny fotoam-pitsarana amin'ny 17 sy 18 aogositra 2024 ho avy izao. Mandra-pahatonga ny fotoana io mihidy ao mifonjany merlozy hatrany ity mpandraharaha malagasy ity mandrapa iandrasana an'izay fotoana izay. Ka ny fantaniana mipetraka amin'izao fotoana izao dia ny hoe hivoaka ny fonja ihany ve andriamatoa Mamy Ravatomanga amin'ny fotoana izay voalaza io sa hiverina ao amponja in'izay ka tsy afaka hivoaka izay. Raha toa ka misy ny fivoahan'ny fonja amin'ny fotoana io dia asa raha mba ahoana indray no mety hotohiny ity tantara ity. Mety ho hisy valifaty mafy indray ve amin'ireo rehetra izay tompon'antoka nampidoboka azy ao amponja ao sa hijanona amin'izay hoe Andriamanitra no hamaly izay andriamatoa Mamy Ravatomanga aoriny izay mety hivoahan'ny fonja izay. Ka dia ho andrasantsika eto no mety hotohiny ity raharaha ity engany mba hazo valiny izay sahazazy avy ny rehetra izay miandry an'izay valiny fitsarana any andriamatoa Mamy Ravatomanga izay. Izay no mazaka azona rozy tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milike ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.